Vaovao mampalahelo avy any Paris France indray fantatra fa mpianatra malagasy iray izay maratra mafy noho ny tsatokantsy izay nahazo azy any an-toerana any. Ka nipitsipitsona zay sy nofakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny vaovao izay mampalahelo avy any France no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Eo amin'ny resaka halatra indray lera roa no tratra ambody ombitry izay misy loko ho mivarotra finday teo amin'ny tombontsoloka Ampefloha. Efa nahazo loharanom-baovao avy amin'olona tsara sitrapo ny fisian'ireto mpisoloky ireto izay mamitaka ireo olona eo Ampefloha. Mitondra hosy mihidy mafy tsy laitra vohaina amin'ny tanana izy ireo ary misy finday hosoka ao anatiny. Eny an-tanany kosa misy ny finday izay mandeha. Rehefa raikitra ny varotra dia atsofiny ao anaty hosy ilay finday mandeha ka ampifamadihany amin'ilay finday izay hosoka efa any am-posiny izy amin'izany fotoana izany. Ka noho izany dia fadio ny mividy finday amin'ireny amin'ny sisitosy ireny sao dia mahazo finday hosoka na ihany koa mahazo finday halatra ianao raha toa ka minia mividy izay finday eny amin'ny sisiny izay. Nefa tadidio fa raha vao mahazo finday halatra ianao ka tratra ny mpitandro ny filaminana iny findain'olona halatra iny rehefa aveo sady very vola ianao no very finday. Ao anatin'izay resaka halatra izay hatrany fantatra fa jiolahy iray izay mpameron-keloka no lavon'ny balan'ny pôlisy teny ambodiny sotry ny 20 martsa 2024 misasaky ny alina iny. Tsy nanaiky samborona mora ity jiolahy ity no sady hikasa hamely anireo pôlisy tamin'ny sabatry. Ka nanomboka teo dia tsy maintsy nandraina ndraiky ny pôlisy ary niafara amin'izao fitifirana an'ilay jiolahy. Vokatra zay dia maty tsy tradrano ilay jiolahy. Tany Antsirabe indray reny mpianakaviana iray manodidina ny 17 taona hita faty nisy namondo ary hahina ho nisy nanolana. Ny boridana tanteraka ary efa tsy nisy aina intsony no nisy nahita teny Ambohimahazo anatin'ny fokotany Marodinta tamin'iny herinandro iny ity reny mpianakaviana izay 17 taona hita faty ity. Resaka rongony indray roa lahy nahatratrarana fonosana rongony ny 24 martsa 2024 tamin'ny 2 ora maraina teny Mahabo komina Andoharanofotsy distrikany Antananarivo Atsimondrano. Tratra mo izy reto nandritra ny fisafona izay nataon'ny zandary ka taorian'izay dia noentina nanaovana fanadihadiana izy ireo mialohany hanolorana azy ireo eny amin'ny fitsarana. Loza mifamoivoizana indray izay nitranga tamin'iny lalam-pirenena voalohany iny mivoaka kely ny ampita-tafika any Antananarivo ao. Araky ny vaovao dia nisongona fiara nijanona tampoka ilay moto no avy hatrany dia nifandona tamina camion iray. Vokatra izay dia namoy ny ainy ilay mpitondra moto izay misa roa izy ireo no nitaingina ilay moto ka ny iray nientina namonjy ny hopitaly tao feno rivo hatrany. Mbola ao anatin'izay loza mifamoivoizana izay hatrany fiara iray no nilatsaka tao anaty tatitra teny Tsaramasay. Tery dia tery ny lalana ary tsy fitandremana kely nataon'ny mpamily izay mpanampy dia nilatsaka tao anaty tatitra io fiara io. Tsy maintsy nobataina vao afaka tao anatin'izay tatatra zay ity fiara latsaka tao anaty tatatra misy rano maloto ity. Teny Anosy lehilahy misy 20 ka 17 taona ny zokiny indrindra ary 13 taona ny zandriny indrindra no voasampitry ny pôlisy avy eny amin'ny DRSP Anosy
ny alahady 13 martsa 2024 tao amin'ny commune rurale Ampasina Ampona no niresaka fangalarana tao amin'ny orinasa iray tany an-toerana tany Toamasina indray lehilahy iray no tapatanana izay voakapa antsy tao Ambalamanasy Toamasina tamin'iny herinandro iny. Nisy andian-jolahy izay namaky ny tranon'izy ireo ka nanaradia ilay lehilahy no nokapain'ireo jolahy tamin'ny antsy izay. Eo amin'ny resaka zava-mahadomelina indray voasambotra ny polisy ny asabotsy 20 martsa 2024 tao amin'ny seranantsambony Morondava Ambalatanga ny lehilahy iray izay efa nahazona loharanom-baovao fa mitondra rongony. Mbola tratrateny aminy ny rongony izay 5 harona izay ho amidy tao Morondava. Nentina vetrany tao amin'ny bureau polisy izy hanaovana fanadihadiana taorian'izay fahatratrarana azy izay. Resaka vakifasana indray nisehoana vakifasana tenin'ny Antanifotsy Ankazondandy tamin'iny androny alahady iny. Tranga mifanesesy eny an-toerana tatoato ity vakifasana ity raha ny vaovao avy eny an-toerana trany. Hisy ny didy mametraka n'Ankazondandy ho tsy azo atao ny mivezivezy amin'ny alina manomboka ny rariva na ny hoe couvre-feu arakin'izany. Loza mifamoivoizana mpitondra moto iray izay mandeha mafy no maty vokatry ny loza mifamoivoizana nahazo azy teny Ivandry teny tamin'iny androny afaka omaly alina iny. Tsy voafehintsony ny moto izay noentiny noho ny hafainganam-pandeha diso tafahoatra. Resaka halatra indray tovolahy kely iray izay tratra namaky tsena teny Mahazorivo tamin'iny androny afaka omaly hariva iny tokony tamin'ny noratany hoany. Tratra teny aminy ny PPN izay nalainy tao amin'ny tsena io. Tany Mahajanga indray raim-pianakaviana iray izay nanolana zanany vavy vao 12 taona tratra ny polisy tao Mahajanga ny asabotsy 20 martsa teo iny. Taorian'ny nahatratrarana azy moa dia nihaiky ny heloka vitany nandritra ny famotorana ity lehilahy izay nahavandoza amin'ny fanlanana ny zanany vavy ity. Loza mifamoivoizana mpitandro filaminana iray no niharany loza mifamoivoizana teny amin'ny lalana Tsarasoatra Ivato iny. Mbola miandry ireo vaovao fanampiny araka izany ny avy any an-toerana manoloana an'ity trangana loza mifamoivoizana izay nahazo an'ity polisy ity. Andao amin'izay ho resantsika ny vaovao malahelo izay avy any Paris Franciana. Mpianatra malagasy iray izay 20 taona antsoina hoe Camille Reza Goulamali no niharany tsindro lantsy teo ankaiky ny Place de Fer Trosero ao amin'ny boriboritany fa 470 any Paris any. Ny sabotsy alina tokony ho tamin'ny 9 voratany hoany ity tranga ity no niseho. Niditra an-tsehatra niaro any ilay lehilahy iray sy ny vehivavy iray izy izay niharany herisetra nataonyreto tsy manan-kialofany ity ka teo no nahavoatsatokantsy azy. Raha nandeha namonjy fiodiana ka ao anatin'ny fahasarotana tanteraka ny fahasalamany amin'izao fotoana izao. Olona misa 3 no voasambotra ny mpitandro filaminana tany an-toerana taorian'ny zavanitranga mahakasika an'ity teratany malagasy izay voatsatokantsy ity. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Saotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.